Raka nefa nambarantsika teny am-piandohana moa dia tsy iza fa i Jeneraly Ramakavelo Désiré izay ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha mpahay tantara ary mpanabe ihany koa no vahintsika ato anatin'ny fandarana ady-hevitra ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao. Ny fiarahamonim-pirenena mangetaheta ambony lakana araka ny fiteny. Mangetaheta ambony lakana satria inona moa raha ny tena marina ny atao hoe fiarahamonim-pirenena mifokon'olona mihitsy. Io ny fototra efa misy ny mitarika ohatra hoe ny fiarahamonim-pirenena entany ny fokon'olona raha vao miainga avy any amin'ny fokon'olona zay ny natahoran'ny vahiny Antokolara tsy mandravy. Ny fokon'olona ny fototra iaingana nametrahany an'ilay taony hoe vato hoe vao nomerany toe-karena tonga dia hita hoe zay zavatra ny fokotany no voalohany mianoka sy midioka ny soa azony avy amin'ny vokatra zay ny tao anatin'ny fokotany zay zavatra ty mivoaka ka ozy za mangetaheta ambony lakana tony efa manao le fandaminana ianareo dia any amin'ny fokotany tsika ndao iainga dia zay za tsika hoe ho any tompony fahefany ny vahoaka ny tompony fahefana fa ny sisapindrana ka raha ohatra nareo no mitarika ary tsy atahotra tsony ny olona am'zay fotoan'izay satria fiarahamonim-pirenena no mitarika afa tsy mpanao politika dia mety ahazovahana amin'izay fotoan'izay tompo raha vao miainga avy any fotony io dia avy any mipetrahan'le averika indray le zavatra efa mivonjana foana hoe raha vao miainga avy any amin'ny fokon'olona ny io ka avy any misy olona fidinao dia misy olo tena any amin'ny distrika dia miakatra ty amin'ny firenena mametraka n'le taony hoe assemblée constituante miova ny constitution momba ny fomba fijery ny fiarahamonina sy ny fanaovana politika miova tanteraka Madagasikara ao anatin'ny fotoana fay inona no misakana inona no tokony hampisalasalatsika ianareo zao favory tareo tompoko mahaporika anareo tompo dia entaniny fokoton'olona ho hitanao fa amin'ny 2017 tsy ohatr'izao tsony eto Madagasikara.